Vaoenivy fitsarana indray kosa ny ona tamin'ny dramatora manantena Sonoeline minisitry ny fitsarana eto Madagasikara tamin'ity androandroany ity ny solotenany masivony La Frantsa hanome tanana ny sehatra ny fitsarana eto Madagasikara ny fitondrana frantsay raha ny fantatra. Nanome toky ny fitondrana frantsay fa namafy ny fiara-miasa eo amin'ny malagasy raha ny lafiny fitsarana ny resahana. Io ny nambaran'ny dramatora manantena Sonoeline ministry ny fitsarana taorian'ny fitsidiana ara-pomba fanajana nataon'ny solotena masivy frantsay teny amin'ny ministera ny fitsarana. Miara-miasa foana ny firenena frantsay sy ny ministera fitsarana malagasy ary izay koa moa nahatonga avy teo mbola nanome toky zareo fa anamafy bebe hatrany ilay fiara-miasa izay efa nisy hatramin'izay. Ny endriky ny fiara-miasa zany teo aminay dia misy ny atao hoe appui technique et financier, sady misy olona zany vazaha mpitsara vazaha zany manao conseiller technique zany manampy anay amin'ny asa rehetra izay atao eto na eo amin'ny lafiny fanamahavana lalàna zany reny réforme isan-karazany reny ary misy koa fanohanana rabola amin'ny activité ataony ato amin'ny fitsarana. No mafisin'ny ministry ny fitsarana tamin'ity fotoana ity fa ny fanamafisana ny tany tandalàna dia anisan'ny lahara-pahamehana ho azy. Ao anisan'izay zao le hoe fanamafisana ny tany tandalàna, maro reny fanakianana mahazo ny fitsarana reny dia hiezaka ny fitsarana zany mba ahazo ny fitokin'ny vahoaka amin'ny fomba fiasana. Zay zao ny priorité anay, manatsara fomba fiasa ary miezaka hatrany. Ao koa moa ilay ady atao amin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola, zay koa zao ny priorité ny ministera ny fitsarana satria be dia be loatra ny miparitaka reny asa ratsy reny dia zay zao ny priorité anay. Ho fiadiana amin'ny fitsaram-bahoaka izay nisesisesy tatoato dia nanambara ny ministry ny fitsarana fa hisy ny atrik'asa ho tanterahana tsy ho ela.